vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran tary ianao raha tonga eto maro amin'ny olona ny teo eto fa ianao no fidin'Andriamanitra manokana za mino fa misy olona aho zay hovain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina nitoy antantarany fiainanao iray manontolo tahaka ny nanovan'Andriamanitra ny randre ary malala heriteny dia ho tahaka izany ihany koa ny hanovan'Andriamanitra ny tantaranao alleloia rehefa tafahoana amin'ny fanahy masina ianao tsy misy tantara tsy miova izany tena miova Petera voalohany toko fahadimy ndovaka itsika voalohany Petera voalohany toko fahadimy andininy fahadimy aloha novakiko ino tsara ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia maneke ny loholona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo misikina ino hony fa Andriamanitra manohatra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena avereno zay phrase faran'izay Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana ho an'iza avereno farany manome fahasoavana ho an'iza ya ato amin'ny Galatiana toko fahadimy Galatiana toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo amin'ny naran'i Jesosy zao nivaky ny teny fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharompo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohatra izany farany atao amin'ny Filipianina toko fahatelo Filipianina toko fahatelo eo amin'ny andininy fahavisito manao hoe nefa izay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy averiko nefa izay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka avereno zay phrase zay dia nataoko inao izy noho ny amin'ny Kristy entiko fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra ataoko inona hony ninona noho ny fioaran'ny fahatsarana ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko izay niaretako ny fahatiantoko ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako any Kristy ka ataoko inona hony mba azahoako iny any Kristy androany ianao dia ho fen'ny fanahy masina androany ianao dia ho fenao Kristy ataovy alleluia ny misy ten'Andriamanitra ray farany ty raisiko aloha sady mba hampaherezako anareo ato amin'ny Petera faharoa toko voalohany Petera faharoa toko voalohany manao hoe andininy fahatelo efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho atsika nomeny inona hony nomeny inona herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana ny inona hoe sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana lay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany amen
io ten'Andriamanitra faran'io dia mampahery sady mampianatra hoy izy hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana. Avereny tsara hoe zay fra zay. Raha atao tsotsotra le phrase de zao, ny zavatra rehetrarehetra momba amin'ny fiainana dia avaiza daholo. Nomeny iza hozy izy, nomeny iza hozy izy, nomeny ny herin'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana. Inona daholo ny zavatra rehetrarehetra momba amin'ny fiainana? Ny vady momba amin'ny fiainana zany, ny zanaka momba n'inona zany? Fiainana zany. Ny fidiram-bola momba n'inona zany? Fahasalamana inona? Ny zanaka ao anala CPS BPC momba n'inona zany? Ny hofatranonao, ny tomobile, ny ekôlazy ny zanakao momba n'inona daholo zany? Ny zavatra rehetrarehetra momba amin'ny fiainana ojo mivoalaza amin'ny Baiboly dia maninona? Dia nomeny herin'Andriamanitra. Izany hoe ao ambadiky ny herin'Andriamanitra, ao ambadiky ny herin'Andriamanitra dia misy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny zanakao, ao amin'ny tsienanao, any fidiram-bolanao, zay rehetra momba amin'ny fiainanao, momba amin'ny fahasalamanao, momba ny harenanao, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomeny herin'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany ho raisinao amin'ity talata ity dia zao: andray herin'Andriamanitra ianao, ho feno ny fanahy masin'Andriamanitra ianao, andray ny batisa ny fanahy masina ianao, andray ny herin'Andriamanitra ianao. Dia rehefa voaray ianao ny herin'Andriamanitra dia hoy mivolaza Baiboly hoe ao ambadiky ny herin'Andriamanitra ninona? Ny zavatra rehetra momba ninona? Fiainana. Ny zavatra mamaky ny olona maro, mamaky na dia ianao tonga eto ary ny mamaky anao dia tsy le herin'Andriamanitra, tsy le fanahy masina, fa maro ampivavaka ny zavatra mamaky azy mialoha, tsy fanahy masina fa le inona zavatra? Le zavatra momba amin'ny fiainana. Misy amintsika mikatsaka tonga eto mba hiverina ny vadiko paster, zany nikatsahanao satria zay momba amin'ny fiainana. Misy amintsika tonga eto mba te hiteraka paster, misy amintsika tonga eto mba azo visa paster. Momba n'inona daholo zany visa zany? Momba amin'ny fiainana. Mba te ho any an-dafy a, mba te azo tomobile, zany mian'ny olona maro. Ary ny ataoko hoe 20% olona manatrika fitoam-bavaka dia ile zavatra momba n'inona? Momba amin'ny fiainana ny mamaky azy. Nefa ny Baiboly milaza eto fa tsy le momba amin'ny fiainana ny tokony mamaky anao voaloha, fa le inona? Herin'Andriamanitra. Fa rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra, voaray anao ny herin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana dia omeny ny herin'Andriamanitra anao, omeny ny herin'Andriamanitra anao. Ataovy amen. Omeny ny herin'Andriamanitra anao. Inona ny zavatra? Inona ny zavatra momba amin'ny fiainana tediavinao androany amamprisika anao ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao zany rehetra zany. Ka tsaho aloha ny herin'Andriamanitra, fa rehefa hitanao ny herin'Andriamanitra dia omeny ny herin'Andriamanitra anao. Ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra omeny ny herin'Andriamanitra anao. Inona ny zavatra irinao? Inona ny zavatra tediavinao? Lehibe indrindra androany tsy le irinao fa le irin'Andriamanitra. Inona le irin'Andriamanitra tianao horaisinao androany? Tsy vola, tsy ny tsenanao, tsy le trosan'olona voaloha ilamina ho azy trosan'olona io, tsy le problema amin'ny tokantrano, tsy reny ny asain'Andriamanitra, fa hoy izy nomeny ny herin'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana. Ny mampangetahetan'Andriamanitra voalohany dia ianao handray ny heriny androany, ianao handray ny heriny androany, ianao handray ny heriny androany. Ahoana ny fomba andraisana ny herin'Andriamanitra? Zany ny zavatra kendrena. Ahoana ny fomba andraisana ny herin'Andriamanitra?
le petera voalohany novakitsika teo toko fadimy dia ozy izy ary ianareo zay mbola tanora fanay kosa dia manekeny lo olona eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona manino moa ny Andriamanitra fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena asivitehika mafoany Jesosy zany izany mba te handray fahasoavana androany asandraton-tanana amin'ny fahasoavana voalohany ho raisinao androany tsy vola tsy arena ny fahasoavana voalohany ho raisinao androany tsy nitsenanao sy nitrosanao voaloha ny fahasoavana voalohany ho raisinao androany dia le herin'Andriamanitra fanay mason'Andriamanitra hidinao anatinao zany raha mangetahetanao zany ny fahasoavana voalohany ho raisinao androany teneny ny eo anilanao andray fahasoavana ianao androany hoe mihoatra lavitra no 100 millions mihoatra lavitra no 4 mihoatra lavitra no milliard mihoatra lavitra no vady tsara tare mihoatra lavitra no zany fanay masina zay tian'Andriamanitra omenanao fahasoavana lehibe omenanao halleluja rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra manaraka ho azy ny zavatra rehetra jerenao ange za misy fotoana mahafinaritra anahy vao mitsangana fotsiny eo amin'ny plan parking eo dia misy valopo maromaro miditra dia aposiko ataovy alleluia misy inona hoe misy manatitra avy ty pasteur ambanina kely ty fête de père ty fête des gens ty pasteur misy fahasoavana kely vao mitsangana eo dia misy olona miaraka mitsangana amiko any efa tsy mahazo mihitsy alleluia andao ianao ne iaraka mitsangana amiko e fantatrao ve ny antony alleluia tianao fantatra ve ny antony tsotra pasteur tiana rehefa mivavaka ho amin'ny marary sitrana amin'ny marary mitsodrany olona tahin'Andriamanitra ny olona mandroaka devoly miala ny devoly ataovy alleluia dia rehefa tahin'Andriamanitra ny olona reny dia mitsangana eo fotsiny ianao dia misy valopo miditra alleluia avaiza nefany ny atonga amin'ny pasteur eritiana mba mahasitrana marary avaizany mahatonga amin'ny pasteur eritiana mba maharoka devoly zavatra anankiray le herin'Andriamanitra le herin'Andriamanitra le herin'Andriamanitra le herin'Andriamanitra ny tanako mitovy amin'ny tanan'olona rehetra ihany ny tanako mitovy amin'ny tananao ihany mitovy amin'ny tanana mécanicien ihany fa mahasamy hafa azy fotsiny le vombokasianao dia misy fahasoavana mepita alleluia no ny herin'Andriamanitra rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra dia misy fahasoavana miaraka amin'izay herin'Andriamanitra midina ny fahasoavana ao anatinao herin'Andriamanitra ny ilaina voalohany herin'ny fanay masina ny ilaina voalohany fafenon'ny fanay masina ny ilaina voalohany amen fa hoy ny voalazan'ny baiboly eto amin'ity petera voalohany toko fadimy ity manao hoe Andriamanitra manohatra ny miavonavona fa mame fahasoavana ho an'izy mame fahasoavana ho an'izy fatatsika very havana ny fomba ny raisana ny fahasoavana ino tsara ny fampianarana ameko ny fomba ny raisana ny fahasoavana ny fanay masina dia ny olona manetry tena ny olona azon'Andriamanitra ampidinana ny fanay masina dia ny olona any amin'ny farany ambany izy io ohatra ny reny hoe inona re zany filaza azy rano mikorina avy any ambony any dia rehefa mikorina io rano dia izy any amin'ny farany ambany any ny fieno aloha le aiza hoe mifieno aloha any amin'ny farany ambany any ny fieno aloha manandrama rehefa tonga ny an-trano asivo ina izy ty tsy haiko zay fanazavako zay fotsiny misy rano mikorina avy any dia tsy le tiatenatena ny fieno aloha fa raha vao mikorina i rano io ka mikorina i rano io dia ny any amin'ny farany ambany ny fieno aloha zany ny fiasan'ny fanay masina ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe Andriamanitra manohatra ny miavonavona fa mame fahasoavana ho an'izy
ho an'ny olona manetry teny mora idina ny fanahy masina, mora idirany fanahy masina ny olona manana fanetretena. Ahoana moa zany hoe manana fanetretena zany? Ny dikan'izany hoe manana fanetretena zany dia ohatr'izao: manana ny voninahitra ao ianao fa tsy kôtianao zany voninahitra ao zany. Manana ny arenanao ianao, fantatry ny olona ianao fa multimilliardaire, fantatry ny olona ianao fa manana amina miliara, kanefa na fantatry ny olona ary dia tsy kôtianao zany, fa ny zavatra kôtianao dia hoe za tsinitsininy. Antanio ny onilanao mbola ho tsara ve hoe sa teatory se hoe raha misy teatory dia tenenao amiko fa omeko ondana vetivety sy ataovy amaina. Alleluia. Masava ve zany fampianara zany? Ny atao hoe manetry tena dia zao: tsy mijery ny lazanao, tsy mijery ny toeranao, fa maka ny toerana mbany Jesosy, ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay tompony tompo, izy ilay Andriamanitra avy any an-danitra. Fa jerenao izy rehefa teraka nidongo tany amin'ny klinika ave izy, nidongo tetsy amin'ny hôpitaly be felatanana maternité ve Jesosy raha teraka? Taiza no nofidiny tany an-tranon'omby. Izy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay nanana toeram-boninahitra Andriamanitra azy, dia tsy nidongy ho teraka na tsoina rasazy libre na rasazy privé avy any ambadika any na tsoina professeur na hoe io isy teraka fa io le mpanjaka mpanjaka andao hoentina ary amin'ny klinika faratapony. Non, ozy Jesosy ary amin'ny toerana farany ambany. Inona le toerana farany ambany? Tranon'omby. Fantatrao, any farany ambany ny fanahy masina nidina nakany amin'ny farany ambany. Ny olona midina any amin'ny farany ambany, any no idina ny fanahy masina voalohany, any no idina ny fanahy masina voalohany. Ataovy alleluia. Any no idina ny fanahy masina voalohany, ny olona midina any amin'ny farany ambany. Tamin'ny alina atao amin'ny Real TV, izy nahitana atao amin'ny Real TV tamin'ny alina. Ainareo mba faly ery nareo mahitanao. Ataovy alleluia mafy zany raha mba faly. Io pasteranay ozy izy nareo a, dia nanontaniany mpanao gazety a, nanontaniany le mpanao gazety a, misy olona ozy izy atao anaty commentaire miteny hoe fa taiza ianao ny nianatra pastera avaiza nivoaka taiza sy ny sisa, pastera amin'ny ahoana fa nianatra taiza théologie taiza ny anarany. Tsotra ny navaliko, azonareo tsy atao pastera. Alleluia. Za tsy mitonga anarana paster zany, za tsy mitonga anarana bishop zany, za tsy mitonga anarana apôstôly zany. Amin'ny olona fotsiny rehefa fatany ianao fa mpitondra fivavahana dia pastera ny antsony ianao. Fa ny ana raha zoko mibert ny antsonao a mety amiko, na raha zandriny kely ary mety amiko, na monsieur Hertina ary mety amiko, na raha dahery ary mety amiko. Ataovy alleluia. Tsy midonga anarantsika, tsy midonga anarantsika. Alleluia. Hoy Paul apôstôly amin'ny Filipianina 4:7 vakitsika hoe ataoko taim-boraka nina ozy izy zavatra rehetra, ataoko taim-boraka, tsisy dikany amiko zany. Zany mahatonga ny fanahy masina miasa ty anatintsika. Fa misy pastera zao raha ohatra ka izy ny ambanina amin'izany, mifampitady a sady ahoana ny lazana fa tsy pastera, fa ka jenenatra ihany ny pastera. Ngamba tena fampitady. Misy pastera sarotiny amin'izany. Efa nahita rahalahy anankiray zay a, nahita pastera anankiray zay, ozy izy le nisy olona ndresaka taminy, azafady i frera mba anakely pastera fa tsy frera. Frera azafady frera fa pastera hoa. Misy olona tia ny aseho fa olona ambony izy, tia ny aseho fa manam-pahaizana izy, tia ny aseho fa bôgôsy izy, tia ny aseho fa olona manatsaina izy ary matanjaka. Reny olona ireny sarotra amin'ny fanahy masina ny midina ho aminy, sarotra amin'ny fanahy masina ny midina ho aminy.
ny olona midina any amin'ny farany ambany no hidina amin'ny fanahy masina voalohany ary feno ny fanahy masina voalohany. Ataovy aleloia. Andriamanitra manohatra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'inona. Za mampahery anareo ry havana. Raha misy manambany, raha misy maninona hoe eny Jesosy tsy maninona zany. Ekeko zany le voniko ny ambopoko hoe, le voniko ny ambopoko hoe za tokoa ny olona tsinitsininy matoa mba tahaka zao dia noho ianao Jesosy. Ka raha mba niny olona io tsy voatery amaly ianao, tsy voatery ady aminy ianao, miskina fanetretena. Raha taon'ny ravavinao tsinitsininy ianao, raha taon'ny fianakavianao tsinitsininy ianao, aza mitomany andana miteny eo anatrehany tompo zany mihitsy a Jesosy eo. Mila ny fanahy masina ho aho hoe raha manambany ary olo ireo manaiky aho e fa izao mila ny fanahy masina ho aho, mila ny herina ho aho hidina atao anatiko. Fa za mampahery anao, afaka manambany izy androany, afaka manao tsinitsinina izy androany, ataovy amaininy zany fa ianao tsy hijanona amin'ny plasinao io. Fa rehefa voaray ianao ny fahasoavana avy eo ndray ianao no ampiakarin'Andriamanitra any amin'ny farany ambony. Mialohan'ny akaranao any amin'ny farany ambony dia manetrety tena aloha hidina any amin'ny farany ambany. Manetrety tena aloha an'inona hoe karaha misy manambany aza marary fo amin'izany. Dana mandohalika tompo, marina ny filazan'le olona pokaty aho, marina ny filazany fa ratsy tare aho, marina ny filazany fa faible, marina ny filazany fa mahantra, marina ny filazany fa olona ambany aho. Zany ny ilaiko ny fanahy masinao tompo, zany ny ilaiko ny fanahy masinao. Marina ny filazany fa olona tsinitsinina, marina ny filazany fa tsisy valeur fa izao ianao no ilaiko, ianao no amin'ny fotoana ianao manetry teny dia midina ao anatinao ny herin'Andriamanitra, midina ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana io midina dia tsy mijanona ao amin'ny fanambanin'ny olona eo ianao, tsy mijanona eo ianao. Ary tsy ianao ny anandra teny fa Andriamanitra mihitsy ny batanao any amin'ny toerana saza ho anao. Izao ny teniny eo amin'ny andininy fahenina, Petera voaloha toko 5:5 hozy izy, koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Manetretena eo amin'ina hozy izy, eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'inona amin'ny fotoanandro. Izy fotoana rehefa manetry teny ianao, manaky midina ianao, manaky midina ianao, manaky midina ianao, manaky midina ianao, dia midina koa ny fanahy masina, midina koa ny herin'Andriamanitra, midina koa ny herin'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoanandro, amin'ny fotoanandro Andriamanitra no hibatanao. Dia reo le olona nanao tsinitsinina anao reo, na nambanimbany anao reo, na nitsakitsaka anao reo, ahitanao reo farany ambony ary indray reo. Alleluia, alleluia. Manekeo ambany androany mba hiakaranao ambony. Tenenao zay io nilinao, maneke hidina ambany mba hiakatra ambony. Ianao zao rehefa ianao no atao maty ny raharaha ao an-trano dia ataovy ampitiavana, ataovy ampitiavana, manetretena. Raha ianao le matina opa any ampiasana ireny, raha mbola ao ianao, raha mbola ao ianao dia ataovy ampanetretena. Fa izy fotoana hiala ao ianao, fa raha mbola ao dia ahoana hoe ataovy ampanetretena. Misy fotoana ianao mila miaritra ny vavan'ny olona, miaritra ny fanaovan'ny olona tsinitsinina anao mba hahatonga ny fanahy masina hiasa ao anatinao. Tadidiko tsara tamin'izay voalohany nivavaka tamina fiangonana anankiray izay tamin'ny 1995 tao amin'ny EPP Beorerika tao. Mbola tao anatin'ny fahatanorako mihitsy tamin'izany, 20 taona teo. Fa ny asa rehetrarehetra ao am-piangonana nataoko hatramin'ny mamafa WC, nataoko mifamafana WC, mitona W, nataoko dao ny fampidiry manao akay mampiditra olona,
zay zavatra azo atao rehetra atramina anao gardien misy fotoana rehefa tonga le fotoam-bavaka an'io dia zany miandry an'le radio eny ambony eny manao gardien ekeko ampanetsetena ataovy alleloia mafinaritra ny olona manirakiraka tamin'izany satria mazoto dia maniraka daholo zay tsy te haniraka rehetra fa mafinaritra nataoko ampanetsetena ary zany lalana rehetrarehetra zany nanandratan'Andriamanitra tonga eto amin'ity toerana misy fitaratra ity ataovy alleloia eto amin'ity pilipitra misy fitaratra ity ataovy alleloia ianao raha vao tsy vonina hidina ambany sarotra mifanahy masina raha eo atenatenany ianao sarotra mifanahy masina nijanona eo aminao ny any amin'ny farany ambany aloha tsy maintsy feno aloha teneny ny eo anilanao ny any amin'ny farany ambany aloha tsy maintsy feno aloha any ka raha misy mampidina anao any amin'ny farany ambany andana mandihy mimiheza ifalio to mitenena amin'ny tompo misaotra dia sasy misaotra alleloia mazava ve zany zany natonga ny Paoly ny teny eto amin'ity Filipianina toko fahatelo ny teny avakiko Filipianina toko fahatelo zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy fafito teo izy Paoly nefa zay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy zay azoko ina hony dia natao inona dia andininy favalo entiko fa ataoko fahatiantoko avokoa ny zavatra rehetra natao inona hony noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana Kristy Jesosy tompo izay niaretako ny fahatiantoko ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy averiko le fanazavana andininy favalo entiko fa ataoko fahatiantoko avokoa ny zavatra rehetra ataoko ina hony eno zao fampianaran'izao raha lasy anabavy voalohany manana fanetretena faro aza mitoky amin'izay ananana ina hoe niteboka faro aza mitoky amin'izay ananana raha tianao no feno an'i Kristy feno ny fanahy masina osy Paoly eto entiko fa ataoko fahatiantoka ny zavatra rehetra eo amin'ny andininy fafito izy nefa zay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka kosa fantatrao ve ny dikan'izany teny zany aza metehatra raha tianao ny feno ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra aza metehatra amin'izay ananana aza metehatra amin'izay zavatra ananana manana baka ve ianao manana maîtrise ve ianao manana master tout ve ianao ozy Paoly apôstôly ataoko inona ozy zany ataoko fahatiantoko aninona zavatra rehetra aza metehatra amin'izany hoe manana diplôma be manana fahaizana be baka plus 7 non atao fahatiantoko zany izy mba azahoana an'i Kristy aza metehatra manana trano ankitelo ve ianao aza metehatra aza miteny hoe za efa manana trano ankitelo paster milamina amin'ny fiainako aleo mba tsy ireo trano anankitelo ireo no mampilamina anao aleo Jesosy rery mampilamina amin'ny fiainanao aza miteny hoe za efa manana sprinter anankidimy aza miteny hoe za zao ny volako any amin'ny banky ataoko fahatiantoko zany hoe Paoly apôstôly na dia ananako ary zany rehetrarehetra zany dia tsisy dikany zany amiko ataoko taimboraka zany amiko na manana zanaka mahafinaritra ianao ozy ianao hoe ny zanako rehetra tafita daholy aza mirehare amin'izany aza mirehare amin'izany zavatra anankiray ihany herehariana le herin'Andriamanitra le fanahy masina atao anatoko ato aza vela isy zavatra ibahana ao am-ponao raha tianao ny andray ny fanahy masina averiko aza vela isy zavatra ibahana ao am-ponao raha tianao ny andray ninona fanahy masina
ny fanahy masina mako a ino tsara ty fampianarako ty ngeza be teneny ny onilanao fanahy masina ngeza be io fanahy masina io dia Andriamanitra ary zao ny voalaza ny baiboly hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no ngeza sakely zany ny voninahitr'Andriamanitra ny lanitra ny sezany ary ny tany ny fitoeratongony ty tany planeta tany iainantsika ty zany inony ty fitoeratongotry'Andriamanitra ty ngeza izy sakely ngeza Andriamanitra ngeza ny fanahy masina ngeza be ozy izy le hirany rija rasolo ny ray be manao hoe za kely fa ny Andriamanitra ngeza be toerana manahoana ny omby an'io fanahy masina io ny fotsika irery ihany no omby an'io fanahy masina raha ny vavantsika tsy omby an'io ny tanantsika tsy omby an'io faly am'laza aminareo fa ny fotsika koa ngeza be koa fotsika ao io ny olona mijery eo ohatra ny totondry fa tena ngeza be io fotsika ao io ngeza be io omby zavatra be da be ao omby zavatra be da be ao anatin'ny fotsika ao mahazaka zavatra be da be ao mahazaka fitiavam-bady ny fotsika fitiavan-janaka misy ary ny ansasany mbola miampy sipanak dimy any ko mbola mazaka tsara ny fony mahazaka alahelo mahazaka valifaty marina sa tsy marina zany mahazaka vola amin'ny karena fitiavam-bola zakany io ngeza be koa io fotsika io be da be ny zavatra zakany io lotom-po moa efa tsy resahana tsony fiatsaram-belatsy ao daholy be da be zavatra zakany io fiatsaram-belatsy fitiavatena zakany io ao daholy marina sa tsy marina zany zaka zany fitiavatena fiatsaram-belatsy ao da zakany io ao daholy ny avonavona raha mbola mifangaro koa zakany fiebebona freriana ao daholy ngeza be teneny eo an'ilay ngeza be ny fonao io alleluia nefa de mahavariana koa efa ao daholy ny avonavona ny lolo-po ao ny fiatsaram-belatsy ao ny fakambadin'olona ao ny fitsiriritana ao ny filma maloto ao daholy io nefa mbola misy fanahy masina koa raha titsika ampidirinao ianao zao fanazavako zao inona ny mahatonga ny olona tsy tafiditra ao anatin'ny fanahy masina inona ny mahatonga ny olona tsy tafiditra ao anatin'ny herin'Andriamanitra tsotra le antony le fanahy masina ngeza be nefa le fotsika efa tsentsina efa feno zavatra be da be de tsy tafiditra tsony izy azonareo le izy le fanahy masina manao ana hoe ngeza be nefa le fotsika efa misy avonavona misy fitiavan-janaka fitiavana sprinter ny ansasany tena misy ahoana misy lehilahy zay fa tena ty akola mihitsy akola tena mibana ao ampony ao ny akola ty Rami ty Barcelone ao ampony ao daholo reo Barcelone de izy nefa mangataka ny herin'Andriamanitra eto tafiditra sa tsy tafiditra tsy tafiditra tsony satria efa feno PSG feno Cristiano Ronaldo misy Barea mbola ny ansasany ary ny tsenany eraka Tananarivo mbola tsentsina ao daholy ny zanany telo menadako mbola tsentsina ao ampony ao tafiditra fanahy masina sa tsy tafiditra izy ngeza be tsy tafiditra aiza ary izy misisika ny toerany efa feno zany natonga amin'ny Paoly apôstôly ny laza ataoko fatiantoko ny zavatra rehetra nesoriko tao apoko tao daholy nataoko taimboraka daholy ny zavatra rehetra mba azahoako an'i Kristy atonga fanahy masina hidina ao anatiko ataoko tsisy dikany daholy ny zavatra rehetrarehetra tovy alleluia izy ny te-handray ny herin'ny fanahy masina ieno izao esory ao anatin'ny fonao zavatra mibahana rehetra de hidina ao anatinao izy hidina ao anatinao izy esory ao ny fitiava-karena ahoana hoe ilainao ny tômôbila za mila tômôbila fa mila manaiky ianao androany fa na tsisy tômôbila ry a Jesosy de mety ny fiainako
ahoana hoe ianao ve dia mieritreritra fa raha tsisy tomobile paster tiana dia tsy mety ny fiainako afaka mandeha moto a mandeha taxi moto a raha tsisy taxi moto koa ary mandeha bisikileta manao double alleluia ary mbola tsisy mandeha ditongotra tsy hoe tsisy moto avo milamina tsy hoe tsisy tomobile dia tsy mety ny fiainako fa na misy tomobile na tsisy tomobile raha mbola ao ny herin'Andriamanitra ao anatiko ny fanahy masina dia mbola mety foana ny fiainako mety foana ny fiainako aza atao be ao am-po ilainao ny tomobile fa aza apetraka ao am-po aza apetraka ao am-po i tomobile io indray mety anao sanatry ny vava anao accident raha taonao am-ponao io ka mameno ny fonao io dia tsisy toerany fanahy masina tsisy toerany fanahy masina aza atao am-po zany no mahatonga anahy reo tomobile misy mba manana tomobile kely any aho fa tsy sy misoratra amiko na ndray ary za mihitsy no miteny aloha re tsisy soratra amiko tsotra le antony tsy tiako ameno ny foko zany aloha ihany ny fanahy masina ny mameno ahy alleloia ny vidy tany ny fiangonana tany Bepasy ny vidy tany tsika ny amina miliara dôla ny vidina tany tsika tsy anesa botsina mena jerevo ny taratasy mpiangonana raha misy misoratra amiko reny na ndray ary tsy tiako fianona tany ny foko aloha mifanahy masina ihany alleluia tsy tiako fianona tany ny resaka ny conseil pastoral dia zay conseil pastoral vonina isoratra aminy misoratra aminy alleluia tsy tiako nisy ninina ny elingelina ny foko akoatra ny fanahy masina zany mahatonga fanahy masina miasa mahery vaky ao anatin'ny mpanompony alleluia ny any zavatra angatahako isan'andro dia ianao mameno ny foko za manana zanaka anankisivy zao foana ny vavaka ataoko manana ny reto zanako reto a Jesosy fa tsy reo ny fanantenako fa ianao irery ihany ianao irery ihany ary reo zanako reo koa raha mbola manantenanao fa tsy hoe karakaran'ireo a fa ireo ny faharako diso zany za miteny aminao zay le atao hoe brisement inona ny anarany hoe fanefen'Andriamanitra revo ianao zay ny maniry hoe tompo ampiasao a fianony herinao a taio a tena ampiasao a Jesosy ampiasao a nefa misy zavatra ifikiranao dia pitehan'Andriamanitra ny zavatra ifikiranao hoe pitehan'Andriamanitra raha mivadinao ny fikiranao nefa ianao miteny hoe ampiasao a tompo ampiasao a dia nefa ny fonao sady miraikitsy aby atao mivadinao no nefa ianao teo ampiasain'ny tompo hokitihan'Andriamanitra io vadinao ary raha tianao tsy hokitihan'Andriamanitra io dia avy aloha izy hijanona vadinao fotsiny fa ny fonao aza atao metehatra tovy alleluia maro aminareo mety manana zanaka lehibe eno tsara manana zanaka efa tafita aza mirery aza miteny hoe tena ny zanako ny any tena ianteherako tompo miaota io ny asan'ny zanako karakarao ny zanako any aza velo ho tapaka ny kara aza manantena ny zanaka ao zany raha teo hotahin'Andriamanitra raha teo hotahin'Andriamanitra fa raha mbola io fanantenanao nefa ianao miteny hoe tompo ianao mihitsy ny Andriamanitra ianao ny rehereko ianao ny fanantenako sady metehatra ry dia kitihan'Andriamanitra io zanako io mety ahita loza tampoko io zanako io zany ny mahatonga atsika tsy tokony isy nininina ao am-ponao akoatra an'Andriamanitra akoatra ny fanahy masina alleluia alleluia aza mba miteny an'izany hoe raha tsy eo reo zanako reo very aho aza mba miteny an'izany tsy fiteny zany raha tsy eo fanahy masina dia very aho ny fanantenako rehetra dia ao amin'Andriamanitra fa zay le brisement
raha io tsenanao io ny reharehanao ozy anao nitsenako dia misy fotoana kitian'Andriamanitra io tsenanao io potika io ataovy hitan'Andriamanitra fa tsisy nininona ho reharehanao tsisy nizaniza ianteranao akoatra n'Andriamanitra irery any Andriamanitra irery any ny mbola veriko ihany ty fampianarako ty ninninona nitanjaky ny fiangonana vaony oloko ninninona amaron'ny olonato nafiry mpahanakarenato zavatra anankiray ihany any anterako ianao rery any fanahy masina ianao rery ihany miasa ato anatiko ianao ny miditra ato anatiko tsy mbo metehatra zany hoe be da be mivavaka atao amin'ny vaony olo ka mavita zavatra be da be mivavaka atao amin'ny vaony olo ka manakarena amin'ny fiangonana non catégoriquement non tena tsy metehatra amin'izaniza na amin'isan'olo Andriamanitra irery any alleluia tsy mbo mirehare zany hoe misy olona ambony ato na miliardera mivavaka dia ianao ve ny anterako tsy metehatra akoatra an'Andriamanitra alleluia zany mahatonga amin'ny fanahy masina miasa mahery vaky manana ny tsenanao ianao rahalahy manana ny asanao mety mampiditra million dia million maro isan'andro fa aza ianteherana raha tianao ny fiain'ny fanahy masina atao fitaimboraka atao inona hoe atao fitaimboraka hoy Paoly apôstôly ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra aza vela isy nininona ho reharehanao zany na tonga ny baiboly asa izy inona ny amin'ny tsy tadidiko izy any amin'ny Korintiana tsy misy ataoko ho rehare akoatra n'Andriamanitra akoatra ny Kristy amin'izao vanim-potoana iainanao zao raha tianao ny andray mihery ny fanahy masina manitretena dia aza vela isy nininona na fahaizanao io na tanjakao io atao fitaimboraka rehefa mivavaka dia zao tenenina tsisy dikany Jesosy ny heriko tsisy dikany fatanorako tsisy dikany tompony baka plus setiko tsisy dikany fanahy masina no heriko fanahy masina no heriko ianao no heriko manana zanaka Jesosy any ampitan-dranomasina tsisy dikany Jesosy zany tsisy ilanan'izany ianao ihany no heriko manana vady matanjaka tompo mampidibola ianao ihany no heriko mazava sa tsy mazava za fampianarana na bôgôsy ohatrany ahoana ary ianao ka midokadokanao daholo ny olona hoe ndrity bôgôsy tsara tare manja kely teneno ny tenanao tsisy dika zany Jesosy fa raha io ny reharehanao simba tsy hoela amin'io ianao io zany tsy afaka mifangaro mihitsy ny hoe ianao mangetaeta ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina mangetaeta esany ny fanahy masina nefa misy zavatra ireharehanao tsy miaraka ireo misy zavatra ianteranao tsy miaraka ireo na mandeha ohatrany ahoana ny tsenanao teneniny tompo tsisy dikany tompo raha zay ty tsena keliko ty fa ianao no heriko ny fahaizanao manaiky an'izany sy manery tena mahatonga ny fanahy masina midina mahery vaika dia mahery vaika ao anatinao alleluia alleluia misy paster zay araky ny tantaraiko teto tamin'ny sabotsy tamin'ny herinandro le paster maty vady tany Congo iny dia za moa rehefa misy ohatrany any mandray lesona efa nyteneko teto zany tamin'ny herinandro mandray lesona dia za moa zany malahelo be tamin'le mpanompon'Andriamanitra satria anisan'ny pastera tena nafinaritra le pastera ampiasain'Andriamanitra ary mahavita zavatra be manerana an'izao tontolo zao izy ny anisan'ny pastera mainty hoditra mi-influencer an'ny la France sy Europa io izy tonga any misy olona be da be miova amen fanontaniana napetrako hoe naninona Jesosy no maty ny vadiny dia zao ny teny no maly rehefa nandevina ny vadiny izy
vao nanomboka maty ny vadiko izy tamin'ny larobia herinandro zany zay vao nalevona herinandro teo herinandro latsaka kely dia nanomboka ho an'ny vavaka ho an'ny vadiko ao izy mba hitsanganana hatramin'ny andro roano izy izy tao amorika mbola ny vavaka ho an'ny vadiko mba hitsanganana fa tsy nety nitsangana halleloia izy mivady reo mahafinaritra fa tena mifankaty izy mivady manina hoe tena mifankaty ary misy fotoana izy rehefa mitory-teny sy mampianatra dia miresaka foana momba ny vadiny io izy miresaka foana momba ny vadiny ary le vadiny kio moa tsara tare be zay le vadiny tsara tare le vadiny alleloia dia momba ny dia miresaka momba ny atsara tare an'le vadiny na melesona ny tompo hoe rehefa mitory-teny Jesosy antorina ataovy alleloia tsisy tsara ohatra ny Jesosy zany eto ambonin'ny tany tsy misy tokony ireharehanao ny ninona eto ambonin'ny tany raha mifankatinareo mivady tsara zany raha tsara tare mivadinao tsara zany fa raha misy tokony tena ireharehanao dia ny Jesosy irehirehana iza hoe Jesosy irehirehana dia zao no anisan'ny namangin'ny tompo ty pasteur ty le pasteur Marcelo ty mbola andeha lavitra izy amin'ny fanontonan'ny tompo mbola ho ampiasain'Andriamanitra io rahalahy io fa saingy zao brise en'Andriamanitra mihitsy izy aloha satria misy raha araky ny fitory-teny ny tena hoe ivadiny io ny tena mpanohana azy akaiky mpanohana dia misy fotoana ozy ny tompo anao asoroko kely izy mba tonga anao tsisy afa-tsy ny fanay masina manohana anao dia ny ary efa misy ohatr'izany dia tsy le pastera fotsiny tsy le hoe miresaka fotsiny fa mandray lesona ary zao anisan'ny lesona men'ny tompo raha ndriary malala eritiny aoka mba tsy isy afa-tsy ny fanay masina no iampeheranao mety manana namana akaiky ianao manana pastera akaiky be da be namana ianao misy olona be da be ampiangonana namanao manana vady ianao azonao interana manana zanaka ianao fa oka tsy isy afa-tsy ny herin'Andriamanitra raha tianao ny andeha lavitra ataovy amen ataovy amen izy amin'ny maniry andray ny herin'Andriamanitra sy ny fanay masina marina fa eo mivadinao eo ny tsenanao eo ny volanao eo ny ray aman-dreninao eo ny arena be anao ny arena be anao fa raha tianao ny asan'ny fanay masina aza metehitra amin'izan'izy akoatran'ny fanan'Andriamanitra akoatran'i Jesosy rerihany mazava sa tsy mazava zay mahay za mandray lesona ny ara vao mitranga tena satria vao mitranga le hoe maty le vadin'le pasteur iny dia ohatra ny ororo be natahotra be mihitsy hoe Jesosy eo inona ny antony zany satria misy antony daholo zany inona ny lesona azy tsoahana dia zavatra anankiray nomen'ny tompo aoka tsy entehitra na amin'izaniza sy na amin'ny herinao ny fahaizanao ny volanao na ohatrinona anao ohatrinona nananao ataovy taimboraka na voaroka amin'ny asa etinao dia mbola misaoran'Andriamanitra tsy mila mitomany akory ianao eto androany araza mitaraina amiko raha voaroka amin'ny asanao fa ny tompo anokatra lalana angeza be ho anao fanay masina hidina ao anatinao ataovy taimboraka zany hopain'ny olona ianao dia ataon'ny olona tsinitsinina aza mitaraina amiko akory rehefa avy eo maneke andana mandohalika tompo ataon'ny olona tsinitsinina ambanin'ny olona fa manakihidina Jesosy tsy maninona zany fa ny herinao irery ihany no heriko afaka manambany zay te hanambany tompo fa ny herinao ihany no heriko aza metehitra ny volanao aman'olona raha azoko zao ny volako aman'olona zao million ny tiosako aman'olona zao million milamina ny fiainako androany ianao mila miteny fa na tsy ho azoko ary ny tompo dia mbola ianao ihany no heriko ianao ihany no heriko androany ianao mila miteny fa naresy any amin'ny tribunal ary ianao tsy olana
ataoko taimboraka zany fa iza ihany mierinao Jesosy ny fanahy masina ihany narisany amin'ny tribonaly ary tsy maninona tompotry valiny didi-pitsaranao fa na valiny didi-pitsaranao milaza fa very ny volanao 50 millions aza matahotra aza malahelo an'izany hoe naodiny mpiray-tam-po aminao ny lova be anao ka lasa mpiray-tam-po aza malay ataoko taimboraka reny hoe fa raha lasa ny trano kely anjaranao efitra roa io mbola misy bilidina anankitelo 10 10 azon'Andriamanitra omena aminao any fa aza tao amponao zay didi-pitsaranao fanahy masina ianao no heriko ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mahay mitahana ianao androany tsisy olona hitaraina eto androany tsisy hitaraina ataovy taimboraka alohan'ny olona volanao io tsara tsy alohany ataovy taimboraka ataovy amen aza metehitra amin'ny okory fa raha tsy alohany io mbola misy avy zato enino io azon'Andriamanitra meny ny fanahy masina anao azo ny fanahy masina omenanao inona ny tian'Andriamanitra tao aza marary fo ary aza sina zavatra mibanao anatin'ny fonao ny fanahy masina ngeza be aza sina alahelo fanahy masina ngeza be aza sina lolopoa fa manjary tsisy toerany fanahy masina ngeza be aza sina friariana sy fiatsaram-bela tseo fa tsisy plasiny izy ngeza be aza vela isisika hoe misy plasy kelynao fanahy masina no ny azo tonga dia ngeza be ny tiany bahananao Yesu romponao daholo ny vadinao zanakao rehetrarehetra ny arena rehetra fanahy masina ianao ihany midina rery ato anatiko ato fa rehefa ao anatinao ny fanahy masina ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana dia avaiza daholo avy amin'ina ozy izy nomeny ny herin'Andriamanitra anareo nina ozy izy rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia reny le taimboraka efa navotsitao reny mivadika volamena ho ataon'Andriamanitra vadika volamena daholo ray rehetra ho azonao reny za zao maninona akory tsisy tomobile na dia ray ara misoratra amin'ny anarako nefa sambo mitangina zay hitako tengenana io daholo maninona zao zany ataovy aleluia 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 tsy miteraka nininona akory zao esory zavatra rehetrarehetra manelingelina amin'ny fonao androany ny fanahy masina ngeza be dia manjary tsy omby ao izy raha vao ray anao io fanahy masina io dia ho azonao daholo ny zavatra rehetra inona ny tianao azo inona ny tianao azo voninahitra vesy azonao moramora foana zany ohatra anazy zao taloha misisika ery ary mba hoe mitady fandarana amin'ny tele reny mba misisika ery mba te hiakatra amin'ny tele mba zaho maly atoandro maly maraina natsony Real TV pastera zareo ndray miantso taviorakoraka mabe misy fotoana anao mitady toerana tsy mahita zao anao tsy mitady anao ndray ny tedaviny so dia mba afaka ianao raha rivanao invité du jour afaka ho a alleluia alleluia ny olona mety manilikilika sy tsy mirarahanao hitady anao ny olona mety tsy manisy valeur anao ahita ny fisandratanao tsy hoe raha zay voninahitra zany ho tedavin'ny olona ianao dia fa ahoana hoa efa fampidinika manko zay mpiara-miasa rehetrarehetra ozy izy tato dia ianao ny eritseretina hoe sao dia mba afaka raha riva ho avy ary aho ay alleluia zany ngely izy tsy mila mitady voninahitra ianao fa mivoninahitra indray no mitady ianao fa avy alohan'ny fanahy masina ediny mitsangana eo am'plasy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra